Zay mahakasika ny vaovao iny fa mitaky ny fahadiovan'ny fitsipy-dalao ny fandrarana eo amin'ny mpandrara amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ho bepetra antoka ahafahana mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena ny GEM na ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara nandritra ny fionana voalohany teo amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo mpiara-miasa aminy omaly takin'ny GEM amin'ny fanjakana ny fanajana ny fanjakana tsara tantana sy ny ady amin'ny kolikoly mangataka fanohanana ara-teknika sy fanohanana ara-bola avy amin'ny mpiara-miasa amin'ny ankio ny GEM no tanterahana omaly moa teny amin'ny Novotel ny REGEM 2025 andiany voalohany nahatrehan'ny mpanolontsaina ambony fanavaozana ny République sy ireo ministra eo anivon'ny gouvernemanta malagasy. Njakandriamahery sy Eric Ranefton. Tanterahana omaly ny fionana voalohany teo amin'ny sehatra tsy miankina sy ireo mpiara-miasa aminy REGEM 2025 no karakarainy ny vondrona orinasa malagasy GEM. Fionana nanambarahana ireo mpandray anjara mavitrika amin'ny fampandrosoana ny toe-karen'ny firenena dia ny fitondram-panjakana mpiara-miombinatoka malagasy sy iraisam-pirenena, ireo mpamatsy vola ary ireo orinasa. Ny fionana omaly izay nahafahan'ny GEM naneho ny aiainy hitondrany tsikera eo amin'ny fitantanana ny toe-karena eto amin'ny firenena ary ny andrasana amin'ny mpiara-miombinantoka. Ny vondrom-pandrara eto Madagasikara izay nitaky ny anazavana ny fitsipy-dalao eo amin'ny sehatry ny fandrarana eto Madagasikara tamin'ny fitondram-panjakana, mangataka amin'ny fanjakana ny anajana ny fanjakana tandalana sy ny ady amin'ny kolikoly. Confiance fondée sur la bonne gouvernance. Aucun partenariat ne peut être productif et efficace sans un climat de confiance entre les partenaires. Deux partenaires, entre guillemets, qui ne se font pas confiance, ça ne peut pas marcher. De notre point de vue, la bonne gouvernance implique entre autres la transparence des règles, en particulier sur les opérations qui impliquent les entreprises privées et l'État. On doit signer les marchés publics. La bonne gouvernance implique également la lutte contre la corruption, une lutte qui doit être sans réserve, avec l'application sans concession du principe de zéro tolérance à tous les niveaux. On sait tous les dégâts de la corruption. Il n'y a pas que Madagascar qui a la corruption, mais dans un pays fragile économiquement comme Madagascar, on dit souvent, on voit des développements, mais ça doit être clair se développer. L'impact de la corruption est plus que significatif et beaucoup plus important que dans des pays plus avancés. Nampita afatra ho an'ireo mpiara-miombinantoka sy mpamatsy vola ihany koa ny GEM, isan'izany ny fangatahana fanohanana ara-teknika sy famatsiana ara-bola. Nous sollicitons donc votre soutien en tant que partenaire, votre assistance technique, votre appui financier si nécessaire. Votre accompagnement est vital pour accélérer ces conditions et permettre à notre pays d'occuper le rang qu'il mérite. Je dis bien le rang qu'il mérite, parce que le rang qu'occupe Madagascar actuellement est insoutenable et inadmissible. Nandritra ny fionambe REGEM omaly no nanatanterahana ihany koa ireo fanolorana ny amboara ho an'ireo mpandrara mendrika indrindra eo amin'ny sehatry ny impact territorial, innovation utile, transformation durable, leadership féminin ary ny coup de cœur du GEM, ny GEM izay vondrona n'ireo orinasa amin'ny sehatra tsy miankina miaraka amin'ireo vondrom-pandrara nisa 17 mikambana ao aminy na eto an-toerana na ny ivelany dia nametraka fanamby ny hitondra ny tenin'ireo sehatra tsy miankina rehetra. Efa mahatratra 2 hetsy amin'izao ny orinasa mikambana mivantana ao amin'ny GEM.